Taraza fototra atletisme fifandanana eo anivon'ny section. Tanterahana androany tetsy amin'ny kianjana Larby ny fananana eo anivon'ny section ka club folo no nandray anjara tamin'izany atleta misa 570 no nandray anjara tsy nandray anjara tamin'ity fananana ity kosa ny avy eo amin'ny Kosfan, Kospena ary ny Knaps. Atleta 570 avy amina club folo no niatrika fananana teo anivon'ny section Antananarivo renivohitra tamin'ity maraina ity teo amin'ny taranja fototra atletisme. Ireto avy zany ekipa nandray anjara izany teo aloha nahitana ny TAF, ny ASPTT, ny CSK, ny Fezama, ny 3FNS, ny 3FP, Pionnier, ny UGA ary ny AS Larus. Raha ny nambaran'ny sekretera général ny section Antananarivo renivohitra dia mbola misy club telo tsy niatrika ity fananana ity satria dia nisy ny fampiatonana ireo club ireo. Ny tsy natongan'izy ireo zany dia mbola nisy zany fampianatsoninay teto amin'ny section Tanavila izay tarihan'ny madame Menja. Ny antony dia nisy zany fanatanterahany zareo teo anivon'ny section izay efa fantatra fa ny mpitondra section Tanavila dia madame Menja, nefa dia mbola nininanao an'izay zany ireo mpitarika tao anatin'ny ireo club anaky telo ireo zany ny président club. Hoy zany dia nandray fanapahan-kevitra zany izahay fa nahanto ao anatin'ny fotoana tsy voafetra zany zareo tsy handray anjara amin'ny asakasaka karakarain'ny section Tanavila renivohitra. Efatra izy raha tamin'ny ampiandohany fa ny tafa zany nefa navitany taratasy teto amin'ny section Tanavila renivohitra ary efa nandray anjara tamin'ny asakasaka sy natao androany. Koa manetana izahay amin'ireo club anankitelo ireo mbo ho tonga anatrika na anatona ny section Tanavila renivohitra dia tarihan'ny madame Menja ahafahanay ampandray anjara amin'ny asakasaka izay karakarainay. Toy izao kosa ireo vokatra tonga eto am-pelantanana tamin'ity fananana ity. Teo amin'ny 2 metatra minimum zazavavy dia nahazo ny larana voalohany i Mandaniaina avy eo amin'ny 3FP 7 minitra 7:30 seconda, larana faharoa Sylvia avy eo amin'ny UACA 4 minitra sy 3 seconda ary larana fahatelo Safidy avy eo amin'ny 3FP 4 minitra sy 3 ary 10 apahazatiny. Teo amin'ny 2 metatra minimum zazalahy kosa dia larana voalohany Rakotomalala Mantina avy eo amin'ny 3FP 9 minitra 12 seconda, larana faharoa Alexandra avy eo amin'ny ASPTT 9 minitra sy 2:30 seconda, larana fahatelo Itsiriniaina avy eo amin'ny 3FP 9 minitra sy 10:30 seconda. Teo amin'ny 3 metatra skajy kadety kosa indray nahazo ny larana voalohany Céline Marina avy eo amin'ny ASPTT 2:10 minitra sy 9:40 seconda, larana faharoa Injavatina avy eo amin'ny USA 12 minitra sy 20 seconda, larana fahatelo Toljanary avy eo amin'ny 3FANS 12 minitra sy 13 seconda. 3 metatra junior zazavavy larana voalohany Ifaraniana avy eo amin'ny UGA 12 minitra sy 4 seconda, larana faharoa Joassin avy eo amin'ny TAF 12 minitra sy 17 seconda. 3 metatra junior lehilahy larana voalohany Velontojo Enivy avy eo amin'ny 3FP 7 minitra sy 19 seconda, larana faharoa Patrika avy eo amin'ny 3FP 7 minitra sy 19 seconda, larana fahatelo Juko avy eo amin'ny UGA 10 minitra sy 19 apahazatiny. 3 metatra senior lehilahy nahazo ny larana voalohany Randrenarso Fabien avy eo amin'ny UGA 4 minitra sy 19 seconda izany, larana faharoa Tojinirina avy eo amin'ny 3FP 7 minitra sy 12 seconda ary larana fahatelo dia Rakotondrina Jean Baptiste avy eo amin'ny 3FP 7 minitra sy 17 seconda.